PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Maro amin'ny malagasy no tonga saina manoloana ireny kajikajy sy tolotolotra isan-karazany eto amintsika ireny. Raisin'izy ireo ny fanomezana ho an'izay tsara vitana misitraka izany. Saingy malalaka kosa ny safidy ka izay olona hitany fa isolovava azy sy hitondra fanovana no fidiny ny 7 Mey ho avy zao. Hitory avy hatrany tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fifidianana ny ivitoerana safidy izay mamondrina ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Efa natomboka izy ireo izany tamin'ny fametrahana fitoriana mahakasika ny fanaovana antsozay sy teritery ireo mpanaraha-mason'ny fifidianana. Izay no isan'ny nisongadina androany nandritra ny fampahafantarana ny fizotrin'ny fanaraha-maso ataon'izy ireo amin'ny fifidianana ny 7 Mey. Tsy azo ekena ny fahasahiranana sy ny fampahatrana ny vahoaka malagasy hoy ny kandidaan'ny kolektifa malagasy tao amin'ny distrika Navaradrano. Solombavam-bahoaka mahay ny asany, say sy entitra manoloana ny fahefanam-panatanteraka no ilaina mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny volam-panjakana sy ireo lalàna lamina. Ireo no isan'ny nisongadina androany nandritra ny fiaonan'ny kandida azo andriany anarivela sy andro ratavilay tamin'ireo mponina tao akadin'andriana sy ambohimanam-bola androany. Nanao fanambarana mikasika ny fomba tany sy ny fady eny amin'ny village touristique Mahajanga ny filongoam-ben'ny Sakalava Madagasikara. Voasokajo vakom-pirenena ny village touristique Atsahabingo ka maro ireo fady sy azo atao eny an-toerana raha ny fanambarana. Any ivelany, renim-pianakaviana miisa 2 no loha lisitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Meksika amin'izao fotoana. Tsara toerana amin'izany handimian'i Andrés Manuel López Obrador i Claudia Sheinbaum, gouvernoura tany an-toerana teo aloha, ary raha ho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Faltafona aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko avy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabo ary manasanao ampanajana anjony fampahalalam-baovao. Anoboantsika ny fotoana avy hatrany ny mahatoan-dahatsoratra tahaka ny mahazatra dia maro amin'ny malagasy ny tonga saina maloana ireny kajikajy sy tolotolotra isan-karazany eto amintsika ireny. Raisin'izy ireo ny famomezana ho an'izay tsara vintana misitraka izany saingy malalaka kosa ny safidy ka izay olona hitany fa isolovava azy sy tondra fanovana no ofidiny ny 7 ny volana Mey ho avy izao. Matoan-dahatsoratra. Fanambazana vola, t-shirt sy fanomezana isan-karazany fa iny mandrakariva teto amintsika izany rehefa fotoan'ny fifidianana. Fanomezana sy tolotolotra natao ambabona ny fon'ny mpifidy. Fa iny matetika teto amintsika ihany koa nefa rehefa vita ny fifidianana ilay fitarainana avy amin'ny mponina ka milaza hoe rehefa fifidianana ihany vao mahay mitodika amin'ny vahoaka ireo olom-boafidy sy mpanao politika sasany. Zava-misy iainana avokoa izany ary vao maika mahazo vahana amin'izao fotoana matafiditra ny vahoaka anaty fantrana lalina izao. Izao ndray aza miampy ilay hoe angonina ny karne sy ny karapanondrom-pirenena ahafahana misitraka ilay jiro mazava zarainy mpitondra amin'izao fiteteza-paritra ataon'izao. Mazana nefa rehefa fifidianana no resaka vao mipotra izay resaka fanangonana karapanondro izay. Karapanondro izay isan'ny taratasy saripady amin'ny maha-olom-pirenena indrindra raha fifidianana hatrany no resahana. Fifandrifian-javatra ve sa misy hevitra ambadika? Fifandrifian-javatra ve ilay fanangonana karapanondro misa 10 nataony solombavam-bahoaka volomboasary tao Mahajanga andro vitsy mialohan'ny anakatonana vonjimaika ny fanoratana anarana tao anaty lisitry ny mpifidy ny volana Martsa 2022 lasa teo. Fifandrifian-javatra ve ny fanangonana karapanondro tao amin'ny distrika Nikongo ny fiandohany ny volana Mey lasa teo ihany koa. Tahaka izany ihany koa any amin'ireo faritra sy distrika samihafa. Fifandrifian-javatra ve ireny sa misy hevitra ambadika? Raha tsy misy hevitra ambadika, maninona no amin'ny alina no anatanterahana izany ho an'ny distrika sasany? Amin'ny andro alina no hitetezana tokantrano anangonana karapanondro sy karapifidianana ho an'ny faritra hafa.
efa maro no naneho hevitra mikasika izany ary nilaza fa fiomanana sahady amin'ny alabato io fanangonana kara-pifidianana sy kara-panondrom-pirenena io. Manampitrotraka izany ny fampitahorana sy ny fandrahonana ireo mpiasan'ny fokotany ka ho esorina izay tsy miditra anaty fikambanany. Tranga efa nisy hatr'izay io fanesorana sy fokotany io ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza afa-tsy ny ao amin'ny boriboritany fa-efatra nanesorana sy nanolona ireo sy fokotany miisa 720. Zava-misy ao anaty fotoam-pifidianana avokoa izany rehetra izany no mitranga. Na izany efa maro amin'ny malagasy no tonga saina manoloana ireny tranga sy kajikajy politika isan-karazany ireny. Raisin'izy ireo ny fanomezana ho an'izay tsara vita na misitraka izany saingy malalaka kosa ny safidy ary efa niova ny fomba fiderin'ny olom-pirenena raha ny fifidianana no resahana. Efa maro ireo tonga saina sy vonina ifidy izay olona hitany fa tena isolo vavazay eny amin'ny anteny mera-pirenena fa tsy izay manao avana raha misy patsa fotsiny ihany. Izany hoe mitranga sy manao asa soa rehefa propagandy fa tsy hita mandritra ny fotoam-piasana raha voalany ka voafidy-bahoaka. Efa fantatry ny mponina ireo tsy hita raha tsy fotoan'ny fampelezan-kevitra tahaka izao. Fantatry ny mponina ireo tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany manokana ka mahatonga ny kolikoly ahazo vahana, ny tsy fanaran-dalàna isan-karazany, ny tsy maty manota sy ny sisa. Efa tonga saina ny olona ka tsy ho fitahana amin'ny lainga sy ny fampanantenana pokaty intsony. Mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia hitory avy hatrany nisy tsy fanaran-dalàna manodidina ny fifidianana ny fitoerana safidy izay mamondrana ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Efa natomboka izy ireo izay tamin'ny fametrahana ny fitoriana mahakasika ny fanaovana antsodzay sy teritery ireo mpanaramaso ny fifidianana izay no isan'ny songadina androany nandritry ny fampahafantarana ny fizotry ny fanaramaso ataon'izy ireo amin'ny fifidianana ny 20 Mey izao. Ivo Richard. Tsy nametraka fitoriana manoloana ny endrika fandikan-dalàna indrindra mifandraika mivantana tamin'ny kandida platsako vidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fitoerana safidy araka mifantatra tamin'ity androany fa napakevitra manoka ny fitoeran'izay noho ny antony mazava. Tamin'ny élection présidentielle farany teo izay tato amin'ny safidy dia tsy nametraka fitoriana mihitsy. Eo zany no tsara mariana ireo atoko politika zany no ny arahantsika nahita hoe nanao an'ilay fitoriana fa izay manokana dia tsy nametraka fitoriana. Safidy ny tato amin'ny safidy zany no nanao an'izay nandray an'ilay fanapa-kevitra hoe inona no ataontsika manoloana an'ilay azadino, inona ny antony anaovantsika ilay fitoriana. Dia voalohany le hoe voalohany ho anay manokana dia fiarovana ny safidy ny olom-pirenena izay naneo safidina. Any zany no jerevana ilay izy fa tsy hoe ho an'ny platsako vidiana an-daniny na ny ankilany. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe tsy nanao an'ilay fitoriana izay tamin'ny fifidianana présidentielle farany teo. Manoloana ny fitsokan'ny rivotra manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao tsy maintsy nanova ny fomba fiasan'ny safidy na izany amin'ny fanetsehana ny mpanaramaso na ny fikirakirana ny antotam-baovao azo ny fotony. Ankoatr'izay ny fitoriana eny anivony ambaratonga mahefa rampy ny pirofo. Izay kampania rehefa azo izay hoe atota-kevitra eny anivony mpanaramaso izay satria araka ny resantsika teo ny mpanaramaso avy any amin'ny mpanaramaso ny atota-kevitra rehetrarehetra azo sampana fanaramaso fifidianana safidy rehefa azonay izay angodrakitra izay dia ho zaraina amintsika eo mandritra ny déclaration préliminaire dia 8 heures efa avy eo hoe manana n'izay pirofo sy ny ilaina rehetrarehetra zany mahakasika mba tena ho azo raisina sy mitombina tokoa ny fitoriana raha hanao fitoriana ny fitoerana safidy. Efa natomboka izay fitoriana izay ho ny safidy manoloana ny fanaovana raha matahora ny mpanaramaso ny fifidianana nataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany izay tsy nofarita ny safidy mazava androany ho fiarovandreo mpanaramaso ny fifidianandreo tranga izay tsy azo ekena ho ny solotena ny vondrona Europianina ary nanaova ny antso ny tompon'andraikitra tandrify. Malheureusement, lors de la présidentielle et même pendant la période préparatoire des législatives, ny mampalahelo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fanomahana ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy karitra ny antsojay samihafa natao tamin'ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny safidy tsy azo ekena ireo fampitahorana samihafa ireo ary tsy mampirindra ny zondra amin'ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Miantso ny tompon'andraikitra isatsokajy ny jery akaiky izany izahay
indrindra ny mahakasika ireo mpanaramaso izay miatoka ny fangararan'ny fifidianana hiaingy avy amin'izay ihany koa ny fanombanan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenenan'ny zotra-pifidianana. Base son évaluation du déroulement d'un scrutin. Androany no nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny vozotra ny fanaraha-maso ataony amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka ny fitoerana safidy. Birao-pifidianana mandidina ny 730 miparitaka amin'ny komuna 5,700 manenina ny faritra 320 no iasany ka mandidina ny 540 mpanaramaso ny fifidianana ahetsika mandritra izay. Fa tsy azo ekina ny fahasahiranana sy ny fampahatrana ny vahoaka malagasy hoy ny candidat ny collectif ny malagasy atao amin'ny distrikana Avaradrano. Solom-bavambahoaka mahay ny asany sasy entitra manoloana ny fahefanam-panatanteraka no ilaina mba hisy fiatraiky ny mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny volam-panjakana sy ireo lalàna lanina. Ireo no isan'ny songadina androany nandritra ny fiona ny candidat Ajo Andriany Anarivelo sy Andry Ratavila tamin'ireo mponina tao Akandindraniana sy Ambohy Manambola androany. Taoriny tao amin'ny commune Anjeva sy Masindray nanohy ny fitetezana ireo commune mandrafitra ny distrikana Avaradrano ny candidat avy amin'ny collectif ny malagasy anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Ho an'ny androany ireo mponina tao amin'ny commune Ankadinandriana sy Ambohy Manambola indray no notsidiny ny candidat Ajo Andriany Anarivelo sy Andry Ratavila. Fotoana izay ny fanakaloza-kevitra momba ny raharam-pirenena ankapobeny ny maran'ny vahoaka eny fotona sy ny fanamby apetraka ireo candidat solom-bavambahoaka rehefa tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena. Anjaran'Ankadinandriana indray zao no mitondra ny Avaradrano. Raikitra sa tsy raikitra? Raikitra sa tsy raikitra? Anjarantsika zao satria tsy mety fanaovana tantely afa-drakotra ny firenena ary lasa fahazarana zay tantely afa-drakotra zay. Zay ny tolomanay. Ary amin'ity commune Ankadinandriana ity tonongo tsirairay avy aby raha ohatra misy zavatra tsy nanaovana fotodrafitrasa na fanampiana tamintsika nanampy anareo tany Andrano Velona ve zay? Misy any sa tsy misy? Any Tanety be, any Ambotsararay, any Soamonina, any Andramonina, eto tapin-tanàna Ankadinandriana, any Andrepamaky, any Fiasinana, any Tanimarina, any Miorikapozy, any Tsahamamy, any Andraravoly, any Ambohijato, any Andrepamaky, any Ambohimatsito. Raha nisy na vita an'izay rangahy dia asay vao mijoro eto Sasa tsy sa? Sasa tsy sa e? Sa atika. Fa tombotsoa iombonana aloha vao ny tombotsoa an-tena. Satria izay ihany nafaty an'ity firenena ity. Hiditra solom-bavambahoaka androany dia solom-bavambahoaka ho an'ity Avaradrano ity hiady ho an'ny Avaradrano aloha. Fa solom-bavambahoaka koa hiady ho an'ny Madagasikara. Satria ny anarany dia hoe député an'ny Madagasikara. Ka amin'izay fotoana izay hiady ho antsika, hiady ho an'ny taranakitsika, hiady ho an'ny hoavy nreto zanakitsika reto fa tsy rariny ihany zavatra iainana amin'izao fotoana izao ka mbola iainan'ireo ndray. Raikitra sa tsy raikitra? Vonina sa tsy vonina? Fotoana hijoroana izao andraisana ny tanana ny raharam-pirenena hoy ny candidat Ajo Andriany Anarivelo. Olona sa vanona sy vonina hiaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no ilaina fa tsy olona anao izay azahoana seza ka ametaka ny vahoaka malagasy na ho solom-bavambahoaka mpanangan-tanana fotsiny ihany hoy candidat Andry Ratavila. Maro ny ezaka efa vita ary tsy maintsy ho arovany ireny hoy ny candidat avy amin'ny collectif ny malagasy. Laharana faharoa eto amin'ny distrikana Avaradrano. Tsy vitsy ihany koa nefa ireo mbola miandry isiny ny fanovana eto amin'ity distrikana Avaradrano ity Antananarivo ary Madagasikara. Ezaka ho an'ny fanovana ao anatin'ny fihavanana izay tsy vitan'ireo candidat fa mitaky ihany koa ny fahavononana ho an'ny olom-pirenena amin'izao fiverenany fahefana eny amin'ny vahoaka izao. Fifidianana izay ilaina ny fanaraha-masony rehetra mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana mba hivoahany safidim-bahoaka marina araka ny tokony ho izy. Hanao trasandrava ireo mpanitsaka lalàna tsy izy izany fa ireo mpitondra fanjakana mpanabady ny vahoaka sanatria izany tsy janona ny ady raha mbola tany toy ny tany. Andriamatoa Ajo efa vonina sa miaraka amin'eo Andriamatoa Ratavila dia ampiany izy ireo mivorona rery namana ka anoana azy no tanjony faharana. Ny vazaha taratasy no mitady hitondra eto
ndeo toerina famanjary mampiseto nefa lasy zay tsy fantatra ataoana moa zavatra tsy apozina kaza dia mivaky loha fi zao sisy zao ndeo vaina ny tantara aza mety ambakaina ary tsy voazarazara miraisa hinatrany ry malagasy havana ka ataovy apo atrany ny fitiava-tanin-drazana isa roa no mbanjino ataovy an-tsaina lalandava amin'izay fotoana izay dia homirana ny tava raha tojy lanirina ka tena marina tokoa ho tanteraka avetrany ka hanao podro ho ajoro amin'izany ny tany tandalana hiaditsika amin'ireo mpanararotra fahefana ho varo ny vahoaka tsy manana pia ho aritsainy faharoa ho an'ireto kandida fa resy lahatra ny antoko malagasy miary miainga fa hitondra fanovana sy fanasarana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny distrika Anambanja ny kandida avy amin'ny kolektifa ny malagasy Sulaimana Mahamoud kandida ihany koa izay azo inona fa tena hitondra ny feon'ny vahoaka ny siamarary ny vahoaka fa ihany koa hiady ny tombontsoana Ambanja eny anivon'ny anteny miram-pirenena Christian Jimby. Olona azo inona fa hitondra ny feon'ny vahoaka eny anivon'ny anteny miram-pirenena fa ihany koa ray aman-dreny mafantatra ny marary mponina ao amin'ny distrika Anambanja ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny kolektifan'ny malagasy Sulaimana Mahamoud izay mitondra ny laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokana. Kandida ihany koa izay nametrahany antoko malagasy miara-miainga fitokisana fa hitondra fanovana sy hiady ho an'ny tombontsoan'ny mponina ao amin'ny distrika Anambanja. Manano mbola tsara amintsika vahoaka Anambanja faly miaraba anareo amin'ny anaran'ny kolektifan'ny malagasy sy amin'ny mafoloan'ny antoko malagasy miara-miainga. Eto a dia manentana anareo mba hifidy ny laharana faharoa numéro 2 ny kandida atsika Sulaimana Mahamoud satria izy rery ihany no fantatray fa afaka hitondra ny feon'ny vahoaka ny samborano ray manontolo olondray ray aman-dreny ary olon-dehibe ao tanànatsika mahafantatra ny marary atsika fa indrindra afaka mijoro miady ho an'ny tombontsoan'ny samborano i Sulaimana Mahamoud ka amin'ny 2020 ny volana May dia manentana atsika rehetrarehetra vahoaka ny distrika Anambanja tsy vaky vola mba hanoana ny laharana faharoa Sulaimana Mahamoud. Laharana faharoa anaty bileta tokana araka izany no misy ny kandida Sulaimana Mahamoud ao amin'ny distrika Anambanja. Ity farany izay efa nisolo vavan'ny vahoaka Anambanja teo aloha ary izao vonona ny andrainy andraiky ny izao indray isiny ny fanovana ao amin'ny distrika Anambanja. Fifidianana solombavam-bahoaka izay hatrany dia tokony olona sa hijoro sy tsy hanaiky baika politika izay tsy mitondra makany amin'ny fampandrosoana no hofidian'ny vahoaka malagasy isolitena azy ireo eny anivon'ny anteny miram-pirenena hoy ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana mila fanovana goavana ny fiainam-pirenena eo anatrehan'ireo eo anatrehan'ireo tsy fetezam-pitantanana maro lafy raha ny fanazavana hatrany. Efa ao anatin'ny famaramparana tanteraka ny fotoana ny fampilezan-kevitra avokoa amin'izao fotoana izao. Ireo kandida izay nirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka manerana ireo distrika rehetra. Efa samy nahin'ireo fandarana asiny avokoa ny vahoaka ary efa mahafantampantatra ihany koa ireo izay ho fidiana amin'ny 2020 May izao. Mibaribary ny maharary ny firenena amin'izao fotoana izao na eo amin'ny lafiny ara-ekônomika, ara-toe-karena, ny sosialy sy ny maro hafa. Eo anatrehan'ireo rehetra ireo no ilana solombavam-bahoaka sa ilaza sy hiteny ny maharary ny vahoaka mba tsy ho solombavam-bahoaka mpanara-drenirano sy mpanangatanana toy ny mahazatra. Io zany eo amin'ny 2020 volana May mba lalana anankiray ara-demokratika afahantsika manova, afahantsika mba mitondra ny hevitra mba hanatsarana ny fiainan'ny firenena. Aza maivanina mihitsy ny safidinao hoe dia izahay irery ve fa maiza misafidy satria tonga le fotoana afahantsika manana solotena ao amin'ny Assemblée nationale solotena mba tena titandrazana afaka ijoro fa tsy baika politika fotsiny akory nafantatra fa tsy mety zay ny tena atao solombavam-bahoaka manaja ny antokony izy marina zany fa rehefa le antoko kosa hoe manapotika ny sotoavin'ny malagasy manapotika ny fiarikarena malagasy dia ho takomanao ao anatin'ny baikipetolomana fotsiny ve zany rehetra zany ka zay ny atoka ny tanana ny rehetrarehetra mihitsy ny hainy safidy ny any amin'ny mpanohatra be da be ny vondron'ny mpanohatra
misy safidy malalaka be eo misy ihany ko reo latsaka amin'ny tenany manoko nefa fantatritsika eny fiarahamonina eny fa olona njoro nanohatra n'izao fomba fitantanana tsy nanohatra ny olona akory fa nanohatra ny fomba fitantanana ka natonga ny Madagasikara ho toy izao zay ny any tanana atsika mandeha hifidy tsika menakavy zo sy adidy zany satria olona afaka isika malagasy fa rehefa isafidy any ianao dia loatsika isafidy any amin'ilay fanovana mba ahafahantsika miala am'izao fahasiarana zao zava-dehibe ho anisy ambatan'olona araka izany ty fifidianana soavavam-bahoaka ny daty ny fasimboroapolo may ho avy izao ity ny fifidianana soavavam-bahoaka izay manandanja amin'ny mahafifidianana eny fotony azy ka mila mahay mifidy ny rehetra mba tsy ho tratra ny fanenenana indray ao anatiny 5 taona manaraka ka izay olona mba tena hiady ho an'ny tombontsom-bahoaka no fidiana amin'io fifidianana io lafavao hafa dia tsy ho vita vetivety ny famerenana ireo sokatra sy ragidro izay tratra tany Thailande raha ny fanazavany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy antony izany ny fifanarahana sy ny lalana iraisam-pirenena maro izay mbola mandeha miandalana amin'izao fotoana raha ny tatitra hatrany ankilany tsy mbola nanana ny fitaovana manokana na ahafahana manangona ny antotan-kevitra sy antotanisa mikasika ireo arena voajanahary sy zava-mananaina ny ministera napetraka androany araka izany ny fitaovana SIG taoriny ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka eo anivon'ny PNUD ahafahana manana fitaovana iray anaovana angom-baovao mikasika ity tontolo iainana eto Madagasikara fanampanazavana efa manao any ezaka rehetra ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny fampidinany reny biby reny ary anisany ezaka mafy dia mafy ankehitriny ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra any ivelany satria raha antsika malala fa ireo biby reny dia tsy eto amintsika fa any ivelany ihany zany hoe ireny olona manodidina ny raharaha rehetrarehetra ireny dia manana ihany koa ny fomba fijeriny manana ihany koa lalàna zay mifehana azy ka tsy vita vetivety ilay izy satria misy fifanarahana miasa fiaraha-miasa iraisam-pirenena coopération internationale manoloana an'izany fa ny tanjona dia ny hoe tafody eto Madagasikara salama tsara ireo biby ireo ary manao anezaka rehetra ny ministera manoloana an'izany tsy ministera irery nefa fa miaraka amin'ireo ministera izay voakasika anisan'izany ny ministera ny raharaha-mbahiny mbola misy fanantenana ny fitondrana ny fanovana eto amin'ny firenena aty amintsika vahoaka malagasy anefa ny fanalahity sy ny lalana atongavana amin'izany amin'izao fifidianana sy lombavam-bahoaka izao vonona ary ametraka izany ny candidat ny collectif ny malagasy ao amin'ny boriboritany voalohany toavina Ralambomoay sy Anja Hanaivo Antiny aina ka mila ny fanohana ny mponina amin'ny 20 Mey ho avy izao. Mila mandresy isika raha toka teo any amin'ny fanovana ho ny kandidato avina Ralambomoay sy Anja Hanaivo Antiny aina androany. Mila ny vahoaka rehetra mijoro anefa ao anatin'izany mifidy ary mahay mifidy mba ho tena tonga any amin'ny fanovana. Androany marobe ny fokotany ny tondrana fanazavana sy ny fanentanana amin'ny lokanadiny ity fifidianana sy lombavam-bahoaka ity. Tolana tao hatramin'izay ity ataontsika ity ka mila fanohana ny vahoaka 700 ireo mpirenena tsy nanao hevitra tamin'ny fifidianana farany teo ka mila mitsangana ankehitriny izany faneho-kevitra. Mety mahatsiaro reritsy resaony namana mitsangana tsika tsy voatery mitavatava eraky ny tanàna fa isika mahazo resaka ka dia miantso isika rehetrarehetra aza mijanona irera ao an-trano fa resaony namana resaony mpiara-miasa resaony mpiara-miango resaony mpanao baolina fa mila mandresy isika candidat numéro 6 tana 1. Efa maro ihany koa no tonga saina ka mila tonga any amin'ny fandatsaham-bato ny safidin'ny olom-pirenena amin'ny 20 Mey ho avy izao. Vonona ifampitanana amin'ny olom-pirenena ny kandidat ny collectif ny malagasy toavina Ralambomoay miaraka amin'ny Anja Hanaivo Antiny aina. Collectif malagasy zany laharana fahaenina toavina Ralambomoay sy Anja Hanaivo Antiny aina dia manainga ny rehetra mihitsy any tokantrano any. Tokava amin'izay mifidy fa fotoana izao
mitohitololatsika tena mitohitololatsika ny antoko rehetra ao anatin'ny collectif amin'ny malagasy MMM, MTS, FMI, FTT, ARP manaiky atsika rehetra zay ao anatin'ny boriboritany voalohany mba ho tonga hifidy fotoanan'izao tsy matoritory any an-trano borofoy fa tsika tena vonona anova ny zavatra rehetra anova zay tsy mety hitolona ho an'ny fanatsika ho an'ny taranatsika. Lalana fahenina ao amin'ny bileta tokana eto amin'ny boriboritany voalohany toavina Rahalambo May sy Anjanaivo Antriniaina fidy io ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ajantsika io mahakasika ny fividianana solombavam-bahoaka fa lafim-baovao hafa tanteraka dia ho fanohanana ny hôpitalin'ny CHU Bezaga Androva sy ny CHU Mahavoky Atsimo ao Mahajanga dia nanolotra fitaovana ara-pahasalamana sy fanafody ho azy ireo ny ONG MIAR sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny avy any Frantsa mpamatsy ireo fanomezana ireo Anjarober Kolomajanga. Teto amin'ny CHU Bezaga Androva Mahajanga no nanomboany ONG MIAI ny fanolorana don avy any France toy ny fitaovana ara-pahasalamana maromaro sy fanafody ho fitsinjovana ireo marary izay tokony hisitraka izany. Misaotra betsaka indrindra tompoko amin'ny fanomezana an'izao fitaovana izao fa misy koa nainay ny assistante sociale miara-miasa izay mijery ho an'ireo sahirana zany dia mijery ny any amin'ny service rehetra any izy ary miaraka nao amin'ny pharmacie ka raha izao zavatra nomenareo zao zany raha misy zay le marary ilana le misy tumeur ka tapahana zay tsy nainy dia mila an'ireto poche reto dia omena azy ireo zany. Tsy voasambany no tonga teto Mahajanga ny ONG MIAI nitondra ny fanampiana ho fitsinjovana ny mpiarabelona toy izao. Ny ONG MIAI moa zay dia inefatra nanolotra fitaovana tahaka izao ho an'ny CHU Androva, indroa ho an'ny CHU Mahavoky Atsimo. Izay reto ONG MIAI izay miforona teto Mahajanga fa ny andraikitra maro samihafa moa dia Antananarivo indray amin'izao ny sasany dia tsy manadino any Mahajanga satria lehibe tamin'izao toerana Androva zao koa zahay zany ao Momonery dia madame Chenon Brigitte indray zany izy no mpandefan'ireo entana rehetrarehetra mandeha aty amintsika zany dia tokony misy dia miaraka aminay dia anolotra amin'reto fitaovana reto. Taorian'izay dia teto amin'ny CHU Mahavoky Atsimo ihany koa ny ONG MIAI. Misy spécialité maromaro koa zany le izy. Misy zany ohatra hoe poche de recueil d'urine izay azo ampiasana en poste opératoire na lehilahy na vehivavy ampiasaina amin'ny gynécologie koa. Misy koa poche collecteur pour sel ampiasana amin'ny ohatra zany hoe misy olona zany misy cancer miditsinay na misy obstacle zany ao anatin'ny miditsinay dia poste opératoire zany apetraka amin'ny kibon'le olona mba ahafahana mamoaka ny maloto avy ao anaty kibo dia amin'izay fotoana izay koa zany le tsinay mba en repos le temps de cicatrisation dia misy koa anticoagulant izay ampiasaina poste opératoire koa na maternité zany na en orthopédie mandritra n'ilay fotoana tsy ahafahan'ilay olona mihetsika eo am-pandriana zany mba hiarovana amin'ny phlébite na embolie pulmonaire. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny antibiotique, kit de pansement, diffuseur, cathéter sur blouse, masque sy ireo fitaovana maro ilain'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ho an'ireo marary no natolotry ny ONG MIAI ho an'ny CHU Bezaga Androva sy ny CHU Mahavoky Atsimo eto Mahajanga. Famisedra olana amin'ny fitadiavana lalam-barotra sy famoambokatra ateraky ny faratsiany lalana amin'izao fotoana ireo tantsapamokatra avy ao amin'ny commune Ambonivohitry Sadabe distrikany Manjakandrindra Manjaka ihany koa nisy fandriampahalemana any an-toerana antony anaovan'ireo mponina Antsoavo
amin'ireo tompona andraikitra isatsokajany Daniel Minorso. Isan'ny commune avaratra indrindra amin'ireo commune miisa 520 mandrafitra ny distrikany Manjakandriana ny commune Ambanivohitra Isadabe. Manodidina ny 200 hatramin'ny 590 taona isantaona ny tongolo vokatra ao an-toerana. Ankehitriny satroa hoy ireo tantsampamokatra ao an-toerana ny afahana mahazo izay vokatra izay no ny falafosan'ny vidin-jezika sy ny vidina masimboly fa ihany koa no ny fasarotany amin'ny fitadiavana lalam-barotra izay isan'ny manahirana ireo tantsaha amin'izao fotoana. Ireo antony rehetra ireo izay misy akony sy mampiakatra ny vidin'ny tongolo amin'izao fotoana inintsina. Voatongolo aty tompoko dia tena lafo dia lafo dia lafo. Nefa mponina aty dia tena io ny tena eteran'ny mponina zany no fambolena tongolo. Tongolo zany eritrereto fa 7 alina 7 alina ndraika poka kely io. Tsy takatry ny vahoaka sahirana zany le izy nefa mpamboly mba miezaka manao zay takatry ny ainy. Manarakarak'izay koa ny zezika. Zezika zany aty dia mbola tsy mampiasa bio zany fa mbola le zezika vidina eny amin'ny anina reny 9 kilao. Dia raha atao zany ny compte dia voaka sepotra ny mpamboly satria tena tsy mivoaka ara-dalàna ny vidim-bokatra moa tsy mahafa-po ny tantsaha mihitsy ny vidim-bokatra ty amin'ny faritra Sadabe tompoko. Vitsy ihany koa ny mpitandry filaminana ao anatin'ny commune Sadabe antony mampanjaka ny tsy fandriampahalemana ao an-toerana ho iatran'ny fitarainany ireo mponina. Vitsy loatra ny élément amin'ny brigadeny Sadabe nefa dia midadasika zany ny commune rurale Sadabe misy 24 na 25 fokotany eo tsy araka izy ireo dia ohatranay le mpandrarà moa zany mba manavinavitra eo na amina moto na amin'ny fiara rehefa tena misy alerte aty fa tena miankina vonon'olona mihitsy zany no fananana irinao anatin'ny taona mara ndray alina dia tapitra ohatra kaiky fotsiny raha ohatra resaka fitaovana mba tokony farafaharatsiny moto moa zany no tena ilain'ny zareo amin'ny gendarmerie tsy ampy ny moto dia moto ny mponiny eto tanàna no manao secours raha vao ohatra misy alerte any amin'ny faritra fa tena lavitra be midadasitra be ny commune rurale Sadabe ary mandry ny riranantsy tompoko vahoaka eto amin'ny commune rurale Sadabe amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana isan'ny manahirana ireo mponina ny tsy fampiany toeram-pitsaboana sy ny falafosany saram-pitsaboana ao an-toerana. Manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra hijery akaiky sy hamaha ireo olona ny tantsaha ireo araka izany ireo mponina ao an-toerana. Nenany koa ny antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao rehefa avy eo ary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Taverna somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny azapa ary manasana ohatrany anaraka vaovao avy ny mahajanga avy hatrany dia nanao fanambarana mikasika ny fomba taly sy ny fahatyany amin'ny village touristique mahajanga ny filongo abeny ny Sakalava Madagasikara voasokajy ho voka-pirenena ny village touristique Antsaha Bingo ka maro ireo vady tsy azo atao eny an-toerana raha ny fanambarana. Anja Robert Kolomajanga. Manoloana ny fisian'ny etsika dog event nionan'ireo mpitia sy mpitaiza alika izay natao teny amin'ny village touristique ny Mahajanga tamin'ny fadimy volana meteo dia nanao fanambarana ny filongoabe ny Sakalava izay nanamafy fa doany io toerana io ary misy ny fady tokony ho tandrovana. Noho ny zavanisy teo amin'ny village touristique nihetsiky niaraka tamin'ireo alika marobe izay nitanterahany fikambanana iray zay tsara marihina fa tsy azo atao na tafiditra amin'ilay antsoina hoe fady. Tsara ny manamarika
fa ny village touristique dia toerana manany maizy azy tsy eo amin'ny akantony fotsiny fa kosa noho n'izy manana tantarany mifandray indrindra amin'ny tantarany foko Sakalava. Ny sokajina ho toerana masina izy satria raha ny tantara dia doany io toerana io teo aloha. Noho nireo toetoetra sy tantara izay nananan'ireo indrindra no anisan'ny sokajina azy ho ao anatin'ny vakom-pirenena na ilay antsina amin'ny teny baiko hoe patrimoine national. Araka ireo voalaza ireo izahay ato amin'ny fibesama na fiangonan'ny Sakalava eto Madagasikara dia tsy mankasitraka ary manameloka tanteraka ny fanimbazimbana ny fadintany izay tokony arovana toy ny anak'Andriamaso eo amintsika malagasy koa tsy latsa-danja amin'izany ny foko Sakalava satria mahatsapa fa voazimbazimba sy voahitsakitsaka ny fadintany izay anisany maizy azy ny village touristique. Ny fiarovana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao eto Boeny no antom-pisiany ny Folongoabe ny Sakalava raha ny fanazavana trany. Amin'ny mahatoerana manakasina ny village touristique araka ny nambara teo dia rariny loatra raha ohatra ka mitsangana zahay ato amin'ny fibesama satria tafiditra ao anatin'ny antom-pisianay ny fiarovana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ao anatin'izay ny fady izay ataoko hoe saropady indrindra amintsika malagasy. Koa ao anatin'izay dia miangavy zahay ireo tompon'andraikitra izay nagnome alalana. Raha ohatra moa ka tsy nahazo alalana ireo olo ireo dia iangaviana zany ny tompon'andraikitra mba handray ny fepetra mifanandrify amin'izay. Oentina andrindrana ny fiarahamonina eto Mahajanga ity fanambarana izay nataony fibesama ity raha ny fanazavana trany ka andrasana araka izany sy ny fifampiresana eo amin'ny mpikarakara ny hetsika sy ireo olobe ray aman-dreny mahafantatra ny fomba tany eto. Any mifatra izay hatrany fa any amin'ny renivohitra Vakinakaratra kosa indray dia nidina hatrany amin'ny 9 degré ny maripana ao amin'ny faritra Vakinakaratra efa nandritry ny 2 andro izay ary manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny fitsokon'ny rivotra any an-toerana indrindra fa ao amin'ny distrikany Betafo sy distrikany Mandoto. Izany dia vokatry ny fandalovan'ny Avaratraza any amin'ny faritra avaratry ny Anosy ary mipaka any Antsirabe. Andrinirina Andria Miarso, Kolo Antsirabe. Tao anatin'ny 2 andro izay dia voatsikaritra fa nomboka nisy fiovanany toetry ny andro teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Nahitana fidinany maripana ary mafy tanteraka ihany koa ny fitsokon'ny rivotra indrindra fa rehefa amin'ny alina. Raha ny fanadihadiana nataony ampanao gazety teo anivony sampana fampalalana ny toetry ny andro aty toerana dia varatra azy izay mandalo any amin'ny faritra avaratry ny Nosy no mahatonga ny rivotra mifofofo tonga aty Antsirabe. Manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny fitsokon'ny rivotra ary arahana erika manify izany indrindra fa ao amin'ny distrikany Betafo sy ny distrikany Faratsio. Nidina manarak'izay ihany koa ny maripana izay manodidina ny 7 degré Celsius raha ny fanazavana. Tsika aloha zany zao manomboka eo amin'ny tapaky ny volana May dia efa tonga eo amin'ilay vanim-potoanan'ny ririnina tsika. Dia amin'izao nisy an'ilay Avaratraza iny avaratry iny avaratry Madagasikara zany nisy rivotra tonga aty amintsika ilay rivotra ary io rivotra io hatramin'ny androany aloha ny vinavinaina ho mafimafy. Amin'izao iainantsika izao zany aloha maripana ohatrany hoe verintsika eo amin'ny 9 degré eo minimum fa raha ny maripanantsika mbola azo atao hoe mbola tsy tena le amin'ilay midina be. Samba no an-tanàna Antsirabe no andalo vanim-potoana mangatsiaka tahaka izao rehefa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ho hatrany ity tompon'andraikitry ny sampana famantarana ny toetry ny andro avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra ity. Fa efa nisy fotoana aza tany aloha be tany araka ny tantara sy ny arsiva dia rakotra ranomandry tanteraka ny tanàna Antsirabe ny taona 720 sy 709 sy ny fiatomboan'ny taona 709 araka izao hitantsika amin'izary eto izao. Ary taty aoriana dia efa nahitana fidinana hatrany amin'ny 4 degré Celsius
ka hatrany amin'ny 3 degré celsius ny maripana teto Antsirabe. Tsika angamba manao ohatrany hoe ririndasa sy tsaroana fa misy ihany io rivotra io. Misy fotoana zany mandrivotra be. Tsaroko tamin'ny herintaona efa nisy ohatran'izao fa ohatrany tsy dia henontsika satria tamin'izay ohatrany maraina be nisy an'ilay rivotra. Maraina iny ihany ny rivotra dia nitsahatra. Tao anaty 2024 23 mai tamin'izay nahatratra 4 degré celsius ary tamin'ny taona 2010 tamin'ny 15 mai 2010 3,2 zany hoe arazo ny androany zany aloha hatreto zany le rivotra mahatonga antsika ohatrany hoe mangatsika fa mbola tsy tena mangatsika ny andro. Araka izany dia vinanina ny asabotsy fa 5 ny volana May 4 avy izao dia iverina amin'ny laony ny toetry ny andro eto amin'ny faritry Vakina Karatra. Lafa vaovao fatanteraka dia tonga amin'ny andian'ny fahafito ny festival des baleines amin'ity taona ity izay ho tanterahana any Sainte Marie ny 13 hatramin'ny 21 ny volana Jolay ho avy izao. Lohahevitra amin'ity andiany ity ny hoe les produits d'excellence de la gastronomie malgache ary ampiavaka azy ny siny ny lalao beach volley manohana ny hetsika hatrany amin'ny andiany voalohany ny Telma Madagasikara. Tsy azo rasoa arvelo. Mbola vitsy no mahafantatra ny mikasika ireo biby mampinono an-dranomasina eto Madagasikara. No karakaraina nanomboka ny taona 2014 araka izany ny Festival des Baleines izay fotoana ampahafantarana sy anentanana ary anabeazana ny tsirairay hiaro ireo biby ireo sy kazy ihany koa ny tontolo iainana. Ao anatin'ny fandaharana mandritra ny 9 andro amin'ny fety be ny hetsika ara-kolontsaina, ny fanabeazana ara-tsosialy, fifaninanana, fitaopam-pisehoana mahandro sakafo, fampiratiana ny asa tanana eto an-toerana ary ny maro hafa. Ny baleine moa zany fatatsika hoe mamonjy ny morontsiraka Madagasikara izy manomboka volana Jona hatramin'ny volana Septambra. Izy ireo zany isa-taona mandalo mandritra ny eo amin'ny 9 bolana eo. Miala avy any amin'ny Antarctique zany hoe avy any amin'ny pôle sud dia mandeha miakatra mankaty amintsika. Na Madagasikara manana lalàna mifehy ny fomba fijerenan'ny baleine manerana ny faritra masa Madagasikara. Io lalàna io dia mametra ny fotoana hijerena azy ny distance hijerevana azy rehefa mandeha mijery ny baleine. Hatreto moa zany dia misy rafitra sy programma mipetraka tsara amin'ny fiarovana azy ireo morontsiraka Madagasikara. Ary misy koa ny fikarohana ara-tsiantifika ary misy koa ny fanabeazana izay atao ho an'ny ankizy, ho an'ny mpianatra, ho an'ny olon-dehibe mahakasika azy ireo. Ny Festival des Baleines zany dia fotoana iray ahafahana miresaka mampafantatra ny momba ny baleine ho an'ny mponina malagasy aloha, ho an'ny malagasy dia manarak'izay koa ho an'ny touriste tonga aty amintsika. Ahafahana mampita ny valiny fikarohana ara-tsiantifika izay ataonay isa-taona koa, zany hoe vulgarisation, zany hoe ahafahanay zany mampimizara an'izay vokatra izay isa-taona. Dia ny tena tanjona koa zany satria festival fatatsika rehefa hoe festival izay dia mozika, hira, compétition sportive dia nefa ilay festival ataontsika hoe festival des baleines dia ny tena tanjony ny setambata ao anatin'izay zany hoe mametraka an'ilay baleine eo ampovoan'ilay festival. Zany hoe ho an'ny olona iray zany izay tonga mandeha mamonjy festival des baleines mivoaka avy ao izy mahafantatra vita ilay événement, mahafantatra izy hoe inona ny atao hoe baleine boss firy metatra milanja firy, inona ny ataony aty Sainte Marie, inona avy ny fikarohana natao teto Madagasikara mahakasika an'io karazana baleine iray io. Nanamafy ihany koa ny mpikarakara fa hisy ny ampiavaka ny Festival des Baleines 2024 amin'ireo andiany enina izay efa nisy teo aloha. Mety ampiavaka amin'ity andiany ity voalohany indrindra moa dia efa nisy ny hoe fiarahamiasa niaraka tamin'ny fédération volleyball. Ao anatin'izany zany dia misy ihany koa ankoatran'ny beach soccer sy ny rugby dia misy ihany koa ny ataontsika hoe ny beach volley izay ho tanterahana ao anatin'ny hetsika rehetrarehetra. Ankoatr'izay ihany koa ny zavatra tsara marihana zany ny amin'ny resaka
tsy ataontsika moa vidim-pidirana fa ny fahatongavany any atoerana dia misy ireo karazana tanatohatra amin'ny fidirana zany ahafahany tsirairay sy ny sarambabe bahoaka mba hisitraka an'izany ary indrindra isika malagasy mba ho avy hijery an'izany satria ao anatin'ny tena hoe richesse ny eto Madagasikara io zavatra io dia izay ihany koa moa ny antony ampatonga ny hoe tellement manohana an'le festival satria vitsy ary tena vitsy isika mahafantatra hoe ohatrany ahoana moa zany atao hoe baleine zany dia misy an'izany tokoa ve eto amintsika dia nefa tena misy le izy. Isan-taona no hikarakaran'ny orinasa festive Madagasikara ny Festival des Baleines. Hontanterahina mandritry ny 9 andro any Sainte-Marie ny andiany fafito amin'ny ity taona ity izay hanomboka ny 13 hatramin'ny 19 ny volana Jolay ho avy izao. Etsika izay tohana ny Association Setamada sy ny Telma Madagasikara. Resaka festival izay hatrany dia totosaina mandritry ny 2 andro etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny Festival des Initiatives Vertes amin'ny farika amin'ny 30 May sy ny voalohany volana Jona ho avy izao. Isy ny hetsika fampirantiana ataon'ireo mpisehatra sy mpandrara miaro ny tontolo iainana tanjona ny fanabeazana sy fanentanana ireo tanora amin'ny fiarovana izany tontolo iainana izany raha ny fanazavana. Fitsinokoloina. Efa antaonany maio ny Alliance Française no nanao hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana amin'ity taona ity no karakaraina ny Festival des Initiatives Vertes ho fanomezana lanja hatrany izany fiarovana ny tontolo iainana izany. Mpandrara sy mpisehatra amin'ny tontolo iainana maro no anatanteraka ireo atrikasa samihafa tanjona amin'izany ny fanabeazana ireo tanora raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'io hetsika io dia misy ny lafiny eo amin'ny resaka arak'ilay voatenina voalaza teo zany dia resaka hoe ankovoazo avozina dia misy ihany koa zany sehatra samihafa eo amin'ny resaka fambolena voninkazo sy ny azo fihinam-boa ary fambolena sakafo biolojika dia misy ny resaka arak'ilay lazana teo lutte contre le gaspillage alimentaire zany hoe ny resaka fandaniana ioarantsika amin'izay resaka fandaniana miopapana izay zany dia ao anatin'izay koa araka voalaza teo dia ny fampiasana ireo angovo manaraka ny fenitra izay koa dia hitantsika mandritra ny fotoana io dia misy ny entreprise zany hoe orinasa miasa eo amin'ny sehatra ny fiarovana ny tany nofotany zany amin'ny érosion dia misy ihany koa vokatra ara-biolojika izay hitantsika. Mampanay ny ho avy ny tontolo iainana antony andraisana fepetradiana izao manomboka amin'ny fitaizana ireo ankizy no anatanterahana izany. Isaraka izany atrikasa fampiofanana ankizy manomboka amin'ny fitoana ho fanabeazana azy ireo. Aminay ilay izy efa misy vokany satria maro tanora liana amin'ilay fanabeazana sy fampianarana izay zany hoe miara-miasa amina toeram-pampianarana sekoly maro izay eto Antananarivo ankoatran'ireo tanora izay beazina atao amin'ny Alliance Française dia izy ireo mamaly ny antsonay isaky ny misy ny fampirantiana na rehefa misy ny ohatrany hoe projection na rehefa misy ny ohatrany hoe sehatra ohatr' izao izay mivelatra bebe kokoa maro ireo sekoly sy tanora indrindrandrindra zany miapaka any amin'ny tanora sy miantraika any amin'ny tanora le afatra sy le hetsika ataonay ato amin'ny Alliance Française dia aminay ilay izy zany efa betsaka ny vokatra satria betsaka ireo tanora mandray anjara tsitrapo izay no tiako tenenina fa tsy hoe antika-terena zany hoe ty Festival des Initiatives Vertes ity zao misy atelier karazana atrikasa sy karazana lalao natokanay ho an'ireo ankizy manomboka eo amin'ny fito taona izay atsonay aty aminay mandray anjara ao anatiny sy mianatra sy beazina ao anatin'izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay. Araka izany ho tanterahina etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny Festival des Initiatives Vertes ny faharaiky amin'ny 30 May sy voalohany volana Jona ho avy izao. Etsika izay iaraha miasa amin'ny Telma Madagasikara isy ny famelabelaran-kevitra maro mifandraiky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mandritra ireo 2 andro ireo raha ny fanazavana hatrany. Fa misy fivoarany hatrany ny lafin'ny teknôlôjia indrindra ny mahakasika ny numerika ka mila fanavoazana ny hevitra maro ny malagasy no manana izany traikefa izany saingy tsy ampy ny tosika sy ny fizarana traikefa ka tsy ahitana izany ho fanampiana ireo tanora malagasy niroso tamin'ny fanainganana plateforme ireo mpianatra na vita fianarana avy any Canada ho fanomezana tosika sy toro lalana azy ireo ny alarana efso no mitatry ny andindiny izay.
maro ny tanora malagasy manana talenta amin'ny lafiny famoronana saingy tsy ampy ny dohana sy ny fanampiana azy ireo aka tsy mampivelatra azy. Efa mivelatra ny lafiny numerika sy ny digitalisation ary maro ny tanora malagasy no liana amin'izany. Ho fanampiana ny tanora malagasy misy ny fananganana plateforme izay nataony ireo fa tanora malagasy nandrato fianarana tany Canada ho fanomezana tosika ny tanora malagasy. Anisan'ny zavatra tiany apetraka aloha anatin'ny édition voalohany dia ny culture de mérite. Zany hoe be dia be ny tanora eto manana maizy azy mana-talenta fa tsy mahasahy mampiseho any talenta an'zareo na amin'ny réseaux sociaux na amin'izay namana dia ny tiany apetraka amin'ny édition voalohany ity motiver an'zareo indrindra hoe tia misy plateforme anankiray tiany apetraka ato nareo mahita olona ahafahana s'inspirer fa manana ny maizy azy tao amin'ny domaine tianareo io ahafahanareo koa ny ariana hiditra lalina amin'ilay izy eto Madagasikara be dia be ny tanora araka ny teneniko hoe te hanao zavatra fa tsy mahita olona ataontsika hoe s'inspirer dia eo amin'ity plateforme ity zany ny tanjonay hoe mba ahafahan'zareo mahita an'izay eny tia misy cérémonie de remise de prix koa ahafahanay manenjika ilay kalitao amin'ny asanay dia izay zany anisan'ny tiany apetraka indrindra amin'ity édition voalohany ity. Ilaina ny fiafanavozana amin'ny lafiny numerika sy ny digitalisation ka isan'izany ny fametrahana fifaninanana ahafahan'ny tanora malagasy mandray anjara. Na izany azy misy ny sivana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana ra ny fanazavana. Misy critère maromaro zany ao anatin'izay ny créativité aloha dia manarak'izay koa misy ny atao hoe storytelling. Rehefa manao production ohatr'izay manko tokony misy base na storytelling napetraka. Ao anatin'izay koa misy resitsika zao amin'ny campagne marketing misy ny influence matoa nominé ao ianao efa manana influence na manana autorité zany le page na le olona zay tompo le page afahana mijuger an'izay. Donc regny critère iny anisany critère d'éligibilité na tonga zareo nominé. Ao amin'ny mahatonga zareo gagnant ndray mbola misy système mafy atao miaraka amin'ny jury à les critères zany misy système de notation afahana mijery fanaraka tsara ve misy moyenne napetraka fanaraka tsara amin'izay ve le gagnant zany. Inany koa antsika mampita amin'ny maresaka avy any ivelany reny mpianakaviana miisa roa no lohalisitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Meksika amin'izao fotoana. Tsara toerana amin'izany andimby any Andrés Manuel Lopez Obrador i Claudia Sheinbaum gouverneur tany antoerana teo aloha. Betsaka ny olany Meksika miandry ny filoha avy eo isan'izany ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ny olana ara-toekarena sy ny maro hafa amin'ny faharoany volana jona izao raha tsy ahivina no hiatrika izay fifidianana izay ny vahoaka Meksikana. Dia ny ankoa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fiarantsika indray tamin'ity anio ity latsaka 1 minitra any amin'ny 6 ora isorana feny ianao naharitra hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mazatra dia mbola iveryneto ihany ny tenako sy ny ekipa ny fampalalambo avao mitraka ny mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.